katrokany amin'ny valora riva manatra ny araba dokolasy tokovavy akafaliana ny rahana aminao ary anasananao indray anjoetra amin'ny farany ty fampalalamba avao amin'ny teny malagasy ity ny tontolon'ny fampianarana ny fionana teo amin'ireo mpampianatra mivondrona ao anivon'ny anefa sy ny minisitra tompona andraikitra nentina andedava-mbaolana eo ihany koa ny fimakomanana sady ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny sekolim-panjakana hiatrika indray ny taom-pianarana vaovao ny setra politika ihany koa dia nazahonako ny ary zay indrindra no anokafanany vaovao amin'ity takariva ity tsy mitazapotsy ny famandray andraikitra feno manoloana ny fampandrosoana ny firenena ny ARD na ny Alliance pour la restauration de la démocratie isan'ny tanjo napetraka izy ireo anatin'izany moa ny fampiakarana ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy tsy hakanavaka izay hita tokoa fa latsaka ambany dia ambany amin'izao fotoana izao. Mpanohitra ny fahantrana sy ny kolokolo ny toeran'ny ARD na ny Alliance pour la restauration de la démocratie izay tarihan'Andriamatoa Jean Rabesala Frédéric, Jean-Louis Robinson ary José Randrianary. Ity vondrona ity izay nilaza fa misokatra ho amin'ny fiara-miasa amin'ny rehetra ho fanavotana amin'ny firenena. Io fikambanana io dia ahitana vondrona politika. Misy ihany koa fikambanana hafa ary olon-tsotra. Zay maha plateforme azy. Ka noho izany tsy dia manana firehana politika firy afa-tsy ny anavotana ny firenena sy ireto piraitan-drazana amintsika. Misy ny avy any amin'ny lafivalon'ny nosy ihany koa ao. Ilaina manko ity raha ohatra anao croissance, ilaina ho zaraina amin'ny rehetra ny développement fa tsy hitazonina an-tanan-dehibe ihany. Miainga avy aty amin'ny base zany ny eritreritray. Mbola tsy mazava tsara koa ny lalàna mifehy hoe mpanohitra. Misy zany ny aviny men'ny HCC fa mbola misy tsy matoky ao, mbola misy miteny fa tsy mety, ka na mety na tsy mety zay zany tsy nijery ny ady la politika fa zay olona vonona ny ara iasa aminay hanao an'izany développement any amin'ny faritra dia avetrany dia ny rahana. Ny ARD izay mamolavola fandaran'asa ho fampandrosoana manaja ny rafitra republikana ny ARD ary heverin'izy ireo fa atolotra mpitondra izay fandaran'asa izay atsoatsy. Mijerena daholo aloha hoe inona ny olana. Ny olana misy iainana mianjady amin'ny ankapobeny aloha da azo resahana dia ny mampijaly ny fianakaviana zao. Fandriampahalemana voalohany ary faharoa manaraka an'izay ny asa. Tsy afaka isika mamaha olana eto raha tsy mahita asa, raha tsy mahazo asa ireo piraitan-drazana amintsika. Membre ny ARD mariniko eto fotsiny hoe ny fikambanany veriasa zao tamin'ireny mpiasan'ny zona veriasa zay dia anisany membre ny ARD ka ny fitarainana dia betsaka. Ka miainga avy amin'izany fototra lehibe anankiroa zay, fototr'olana anankiroa lehibe zay ny programme développement voalohany économie zany ary sécurité fandriampahalemana ny faharoa. Antongavana amin'ny tena fanarenam-pirenena nambaran'ny ARD fa dingana tsy maintsy lalovana meloa ny fametrahana amin'ny fifaneken'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Vita tia ny fividianana vaovavy ny olana. Misy manana solution hafa hoe vahaolana hoe ataovy ny fampihavanam-pirenena. Atao ary io fampihavanam-pirenena io dia hiala amin'ny crise ve tsika amin'izay fotoana zay. Mbola misy dingana anankiray tokoa zay tokony atao dia izay pacte social. Tokony hisy zany fanekena mafonja iarahan'ny rehetra manao soni zay vao azo aroso ny vahaolana. Na ny miaramila manana andraikitra amin'izany crise zany, na ny mpitondra fanjakana manana andraikitra amin'izany crise zany. Ka ny rehetra tokony anaiky
tahaka ny nataoko teo hoe ny communauté internationale manana andraikitra amin'izany crise zany fa andao hiarakara amin'ny mahaolana fa tonga angamba amin'ny fotoana izay tokony hierahana ny rehetrarehetra na ny société civile na ny mpanao politika hiaraka ifanaiky amin'izany hoavin'ny Madagasikara izany. Ny ARD izay milaza fa manohana ny fanatanterahana ny fanarenana ny fampihavana pirenena.